misaotra sy midea ary mankasitraka anao indrindra zahay Jesosy Kristy tomponay. Resy lahatra zahay ny fitiavanao, resy lahatra zahay ny fiahianao anay, ny fikarakaranao. Sy tamboisaina Jesosy Kristy tomponay, ny soa raisinay avy aminao, na fantatray, na tsy tsaroanay velively akory aza, nefa iainanay isanasanandro. Zava-dehibe loatra amin'ny fiainanay ny fitantananao. Eny indrindra andraisanay ny soa rehetra, na ny azahoanay mitanila aty amin'ny toerana sy vohitra, mankalaza sy manome voninahitra anaranao amin'izao isan-keritaony Tobilehibe Soatanana izao. Sotranao zay Jesosy, fa afaka mifankahery zahay amin'ny alalan'ny teninao izay sitrakao indrindra ny henanay azy mandriny androm-piainanay. Sarotra ny lalany diavinay ankehitriny, tsy mora izany. Hitanao zany, miaina tanteraka ao anatin'ny fahakiviana sy famoizam-po zahay, manoloana ny zava-manodidina anay, manoloana ny asarotam-piainana izay trehinay, kanefa miteny aminay ianao hoe aza manahy misaotra Jesosy, fa tena ilainay zany. Be dia be asehonay amin'ny toetranay, ny fomba fiteninay, ny fihetsikay, ny asanay, ny fomba izay maneho fa tsy manana fahatokisana anao zahay. Andriamanitro, vonjeo zahay ka mamindrafo aminay, mamela ny helokay, fa ianao efa miteny aminay hoe raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy fa tianao indrindra hitombo ao anatinay ny finoana. Manantena ny famindram-ponao zahay, fa amin'ny alalan'ny teninao izay tovizinay eto, dia hitoetra betsaka ao anatinay izany teninao zany ka hitondra finoana velona ho anay tsirairay. Amin'ny anaran'i Jesosy sy avy any Nazareta no ivavahanay. Amen. Dia faly miarahabatsika rehetra tompoko samy tahin'Andriamanitra mahatrasy an'izao fotoan-dehibe fankalazana ny isan-keritaona ny Tobilehibe Soatanana izao. Dia misaotra an'Andriamanitra koa aho mba manana anjara mitondra ten'Andriamanitra voalohany azo lazaina hoe eo amin'ny tantaram-piainako amin'ny Tobilehibe Soatanana eto, ka dia resiko ampitiavana ho voninahitr'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra izay hotoriana amintsika dia raha jerena ny ao amin'ny perikopa dia amin'ny Alahady fahadimy ambin'ny folo manaraka ny Trinité ka ny filazantsara amin'ny taona voalohany. Zany hoe ny Matio toko fahaenina araka fa izay efa voalaza teo, ny andininy fa 420 ka hatramin'ny andininy fa 430. Matio toko fahaenina vakina amin'ny andininy fa 420 ka mitsahatra amin'ny andininy fa 430. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manompo tomboroa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo, ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny aminareo. Dia izay ho haninareo na izay ho sotroinareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaonao any an-tsopitra ireny, ary ndrainareo izay ny an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo, ary izy ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iaina na dia kely monja aza, ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo. Dinio tsara faniry voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona atao amin'ny voninahiny rehetra za tsy mba nitafitahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahitra any an-tsaha izay anihany an'io ka tsy mpiao-patiny raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy manka va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hohaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafinay. Fa izany rehetra izany dia ka tsy ahin-jentily safatratra, fa fantatry indray nareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao alohan'ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anahy ny azy, ampo ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Ray masonao manana masinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangona malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
tena olobe tokoa Jesosy. Zokintsika tokoa Jesosy. Mijery akaiky ny fiainantsika, mandinika akaiky ny fiainantsika, mety sapatsika angamba zany. Hain Jesosy amizao vaninandro sarotra iainantsika izao, fa tena sahiran-tsaina atsika. Fa ny tompo ny teny tamin'ny mpianatra tamin'izay fotoana zay, ary mbola miteny amin'ny kristianina koa ankehitriny. Miteny amintsika izay mamonjy izao isan-keritaona Tobilehibe Soatanana zao hoe aza manahy. Aza manahy. Azo lazaina ry kristiana havana fa fampiononana tena ilaina mihintsy zany. Fampiononana tena ilaina ary fampiononana tena mahafinaritsy. Be hinatsika raha am'izao fiainan'izao ny dinihina. Raha am'izao fiainan'izao ny dinihina de be hina tokoa tsika. Zany hoe be tebiteby amin'ny tranga zava-misy tsika. Be tebiteby amin'ny zava-misy atrehitsika isika. Herehina avokoa izao rehetra mihetsiketsika zao. Maherehina tsika ny haniko hanina. Maherehina tsika ny lamba hitafiana. Maherehina tsika ny trano hitoerana. Maherehina tsika ny famelomam-bady aman-janaka. Maherehina ny sasany ny fandrosoavam-panjakana. Maherehina nay mpitondra fiangonana zany fiahiana ny fiangonana zany. Be de be ny zavatra azo lazaina hoe maherehina tsika. Ka raha misy olona afaka mampionona ka miteny hoe aza manahy ao anatin'ny problème, ao anatin'ny tebiteby, no misy olona miteny aminao, misy olona miteny amintsika hoe aza manahy. Zaho mieritseritsy fagnivaliny zany de zao misaotra tompoko, makasitraka tompoko, satria nitady tokoka sendra vato. Raha misy miteny an'izany. Inona moa ny teny Jesosy lazaina raha miteny Jesosy hoe aza manahy? Azotsika atao tsara ny mikely aina, miasa, manao ny antsika tsy ho zavatra. Raha tsy zany Jesosy sy teny hoe aza manahy. Fa misy kosa toe-panahy men'Andriamanitra atsika hahefanana zany, satria azo lazaina fa karazana aretina mikiky ny fiainantsika, ny fiainam-panahintsika, ny fanahiana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Ka dia ampianarina atsika hanina fanahy mahay mionona. Hanina fanahy mahay mionona. Ny olona zao tontolo zao miafaka amin'ny olon'Andriamanitra. Raha resaka vokatry ny fisasarana no jerena. Ny olon'Andriamanitra dia asaina hamatra amin'ny vata famarana. Ilay atao hoe sahaza, araka ny hataka ny ampianarin'ny tompona hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ao anay. Zay ny atsika sahaza. Zay no ampianarin'ny Jesosy. Ary zany koa hoy Jesosy eto, aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo. Ny sahaza, ny antony, zay no anjaratsika zay. Fa hafalavitra noho ny an'izay ny amin'izao tontolo zao. Rehefa mifofotra miasa izy, manao ny antsy zavatra izy, ka mahazo vokatra amin'izany de zao. Ny kendreny zao tontolo zao de mitafotafo. Ny kendreny zao tontolo zao de zavatra hoe tompatompa. Zay ny kendreny zay. Zay ny tratrariny zay, ary zay ny faniriany zay. Ny zava-misy anefa ao anohan'izay de zao. Azo lazaina fa mamory fanahiana zay be fa matra. Fa hitanao le zavatra ho be kanefa tsy ho vita. Mampiteraka fanahiana zany, zany toe-tsaina zany. Fa gn'antsika de zao hoe sahaza zany toetra ampianaran'Andriamanitra atsika. Tsy mahazo manara-po sy mikorana amin'ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao tsika, zay mamin'izao tontolo zao. Fa tsika dia ampianary sotra masina ka hoy ny tena miroabolana, aza manome ahy alahelo na harena, fa hano amin'izay anjara hanina sahaza ho ahy. Zay nylazay ny ohabolana amin'ny toko faha-telopolo andiny fahavalo. Tsy ho afa-pona ovianoviana ny fotsy mety mianina ry havana amin'ny sahaza, ka ny fanahiana io no mibahatoerana ao am-pony olona zay tsy manana an Jesosy. Fanahiana zany mibahatoeranao zany, zay olona tsy manan'Andriamanitra. Hanika izany fanahiana mibahana ao am-pony zany dia miteraka tsy fahasalamana, miteraka tsy fiadanana aminy. Miteraka tsy fiadanana aminy zany. Ry kristiana havana, manana fanahy mionona amin'izay omen'Andriamanitra anao, amin'izay atolotra Andriamanitra anao, amin'izay apetraka Andriamanitra eo am-pifoanao, manana fanahy mionona. Ampianarina koa isika amin'izao ten'Andriamanitra zao mba hanana fanahy mahay mampitaha.
zavatra roa zay tena manahiran-tsaina n'olona indrindra manko ny lazainy Jesosy eto. Ary zay gn'antony lazako fa tena olobe Jesosy, tena ray aman-dreny Jesosy, tena mijery ny azy Jesosy ka mahita ny aretina mikiky ny olony. Ary zany ny lazany Jesosy eto amin'ny zavatra roa zay tena mampanahy antsika. Inona ny zavatra zay mampanahy antsika? Dia tsy hafa fa ny ho hanina sy ny ho tafiana. Io ny tena zavatra mibahatoera amintsika io. Ny hanina hoy Jesosy momba ny aina, ary fitafiana momba ny tena. Ireo rehetra reo dia samy ahin'olona mafy ireo rehetra reo. Ny tsy hinam-bary fahavaratra manahiragn-olo, ny tsy mitafy rinana, tsy mitafy andreo sotry. Eto tsika dia fa somary mahatsiaro mangatsiatsiaka, somary mahatsiaro maninitsinitsy, dia fa ny sasany fa sahira hoe tondrakanjo mafana. Tena manahira tokoa. Raha lany ny vary ho an'ny mpamboly ambany vohitra agny, vary ao an-tsikotra ao, dia tena manahy izy. Raha lany ny vary angony ho antsika andreny vohitra, miasa andreny vohitra agny, dia tena sahira tsay, fa lany koa ny vary angony ao. Velona sy tena ino ny ho hany. Rovitra ny lamba, tataky ny lamba, manify ny lamba, dia mipetraka koa ny fanahiana hoe ina ny tafinay. Vao andeha toy Soatanana zaho miomana, dia hoy ny zanako faravavy, baba, fa tataka ny bolozoko fa sa tsy hitanao. Dia nomeo satria manana anjara Toriteny hoe aza manainy amin'izay tafinao. Dinio tsara moa ny hany hoany, dinio tsara. Tsy hay zay aboaky ny hamaray, ka hanao akory, gn'ampelatagna tsy misy, ny vary fa kely, dia tsy maintsy velona ny fanahiana. Nefa izao ny lazainy Jesosy amintsika kristiana. Ary manana ny antony hanahiana toy izany, mantony hanahiana hoy aho, maro ny zavatra mampanahy antsika, satria ao ny sasany maro anaky. Ao ny sasany maro anaky. Avelantsika igny, fa zao te resaka aminareo, fa na izao dia handeha tia Soatanana zao, dia mino marimarina tokoa aho, fa efa nisy ny ray, na roa, na telo, na folo, amintsika hoe ino ny hanina fa avy agny, zaho tsy manambola. Tena mino an'izany aho. Ino ny sakafoko rehefa tonga ny Soatanana aho? Aia ny akanjo mafanako? Aia ny lamba irakofako? Mino an'izany aho. Jesosy eto miteny, ary voapirofo zany mandrakandroany hoe aza manahina amin'izay hoaninao. Betsaka ny zavatra azo lazaina hoe mampanahy antsika koa. Ao ny maro anaky, dia sahira ny fitadiavam-piavelomana hoe ino hamelomako anako reto. Ao koa ny sasany tezanarety, zany hoe farofy, hanao akory ny fiahiana, hanao akory ny fikarakarana, hatao akory ny fitafia, hatao akory ny hany, tena tsy salama. Tsy vitsy ny be antitra na anatanana na eto amintsika, indrindra fa mandreza ten'Andriamanitra izao, ka fa tsy mitovy amin'ny fitadiavana velomam-po sy nitsoro satria efa kely hery, ka dia manahy tokoa ane. Inona ny hany, ino ny sotroy. Eo anivony fiarahamonina misy antsika, eo akaikinao eo, tsarovy fa misy kamboty kely eo, ary mety misy kamboty koa eto, ka na hoe ina ny hoaninay, ina sotroinay. Ao koa ny mpitondra tena, izay azo lazaina fa folakandro ny akinana, toro vato nandiavana. Velom-panahiana koa ireo, ina ny hoaninay, ina ny sotroina, ina ny tafiana. Hoy Jesosy aminao ry havana, aza manahy, fa jereo ny voromanidina, mitsiatsiaka mahafinaritra, tena hitanao hoe mahita fahasambara mihitsy. Pelipelika roa, mijery ny voromanidina regny anao, petraka amin'ny ratsin-kazo egny, mahita fifinaretana, miramirana, tsy misy raha mahaferina azy na kelikely akory aza, amin'izay hoaniny, tsy mitorotoro amin'izay sotroiny, nefa regny voromanidina regny, dia omeny Jesosy lesona atsika hoe jereo tsara izy regny, fa mahita zay anjara tandrify azy hoaniny ihany. Andriamanitra rainao any an-danitra koa, izy no mamelona azy regny. Ary zao te ilaza amintsika mianakavy, fa tsy latsa-danja imasin'Andriamanitra no reny volokeny reny ianao. Tsy natao handovan'ny fiainana mandrakizay reny, ary tsy manana fiainana mandrakizay regny, fa ianao no atao handovan'ny fiainana mandrakizay, ary manana fiainana mandrakizay. Tadidio fa tsy diso hanina ny vavan'ny marina hoy ny soatra masina. Aza manahy, fa jereo ny voninkazo, hoy ny teny Jesosy eto. Ireny voninkazo regny, dia tsy haiko moa tsika mandeha agny fiadanana agny, mandeha agny Ambatoreny agny, dia samy mana-tanjony, fa jereo mba milala igny avao koa, fa misy lesony mafinaritsy. Jereo fa misy voninkazo mafinaritsy regny. Mandeha Karamalazy ireo dia jereo fa misy voninkazo mafinaritsy agny. Fa tsy misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinaritsy. Fa jereo fa misy voninkazo mafinaritsy, dia tsy misy voninkazo mafinarits
Izy mampitafy azy regny lay Andriamanitra rainao izay reharehanao ka ilazanao hoe rainay eo zay any an-danitra. Izy no mampitafy azy. Ka tsy mainka ianao hataon'Andriamanitra fanatsadanjany izany va ianao? Ino moa zay dikany hoe ahitra malazo vetivety hariana rehefa avy eo? Inona zay dikany? Zavatra mbola hodorana any ampatana. Raha ampitahaina aminao zay efa no harian'Andriamanitra. Tsy no harian'Andriamanitra fa no harian'Andriamanitra ihany ianao, fa no harian'Andriamanitra ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Zao te resaka amintsika fa voninahitr'Andriamanitra ny mampitafy ny olony mino azy. Raha hino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra ny mampitafy ny olona mino azy. Voninahitr'Andriamanitra ny mampihinan-kanina ny olona mino azy. Raha hino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ia moa no manome anao ny aina. Ia moa no manome anao io tenanao. Moa tsy Andriamanitra ihany va? Iza ny lehibe? Le aina nomen'Andriamanitra anao sa le hanina? Iza ny lehibe? Izay indrindra ny atondrazako hoe tokony hanina fanahy mahay mampitaha asika. Iza ny lehibe? Ny tena izay omen'Andriamanitra anao sa ny fitafiana? Tadio ry havana farahany aina lehibe lavitra noho ny hanina. Nomen'Andriamanitra aza, moa tsy omeny koa fa ny hanina. Raha ny tena lehibe lavitra noho fitafiana aza, nomeny ny tena, moa tsy omeny koa fa izay fitafiana zay tsy makaiza amin'Andriamanitra. Misy fomba fiteny atoy, fomba fiteny atoy hoe zay mahafoy sobiky tsy mahafoy fatambary. Iza ny olona hanome erany ka tsy hafoy ny tapany? Tsisy zany. Jesosy miteny amintsika hoe aza manahy fa mihoatra noho ireny zavatra ireny ianao. Ny zavatra mahagaga indrindra dia zao: misy olo manan-katao fe manahy avao. Ireo angamba nao avy amin'ilay fomba fiteny hoe matahotra no solanga mihajoko ka lasa mby mahafoy ny am-pelantanana. Kikisan'ny fanahiana. Misy olo manan-kanagna fa fomba fiteny amin'ny Torirany hoe tsy mite rano an-tagna. Misy olo manan-kanagna fa fomba fiteny olo amin'ny Torirany hoe tsy hany mbolavo 3 points de suspension. Ary ny lozana aminy dia zao mampahorotena, mijaly amin'ny fahirany, amin'ny hetsiny, amin'ny titiny, mijaly mihetsetsiky vatany hoe maty antoky ka miferignaina amin'izany. Tsy afaky miantra, tsy afaky manampy, tsy afaky mampandroso. Ry kristiana havana, tokony hiahy ny ho avy sika. Nefa ny zava-misy dia zao miferignaina no fanahiana no ho avy. Tsy mendrika zanak'Andriamanitra zany. Tsy mendrika zanak'Andriamanitra zany fa izany no antsoina hoe fanompoana mamona. Tsy marina, fanompoana mamona zany. Mahay zay mampitaha anao zay fa nomen'Andriamanitra anao mba tsy hampiletoka anao amin'ny fanahiana. Ny zavatra omen'Andriamanitra anao ampitaha ho tsara. Inona ny lehibe? Inona ny zava-dehibe? Amin'izay dia tsy milentika ao anatin'ny fanahianao tsika. Hoy Jesosy, iza aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainana dia kely montsy aza. Mahavita ino moa zay fanahiana? Mahavita ino moa zay tebiteby? Mahavita ino moa zay sentosento? Tsy manahy, misy sentosento fa mahavita ino moa zay? Lahy sentosento manomboka maraindray izy ka hariva, na hitebiteby maraindray izy ka tsy foran'andro iny. Tadidio fa ny sentosento sy ny tebiteby lava tsy mahalava velo. Ny dika zay dia zao hoe tsy mahalava velo koa ny fanahiana, satria tsy mampitombo andro iaigna. Mijalijaly ngainao manontolo. Ino antony anahiana? Zaho tia miposika antsika, aleo matoky an'Andriamanitra toy izay mampahoroteny foana amin'izay fanahiana, tsy mahay fanahina na inona. Aleo matoky an'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tokoa. Ary zany dia miporosihan'i Jesosy antsika hanina fanahy mahatoky azy. Voatona ny roa eto ny teny hoe rainareo zay ny an-danitra. Ary io raintsika any an-danitra io no foto lehibe indrindra anakinan Jesosy ny fananaran'ny kristiana mba tsy hanahy. Te hilaza Jesosy amin'izany fa zanaka ianao, zanaka ianareo, ary ny rainareo any an-danitra. Andrainareo any an-danitra. Ireo fanomezana soa rehetra ireo fanomezana tanteraka rehetra ireo izay eo am-pelantanantsika dia tadidio fa avy any ambony ireo, avy amin'Andriamanitra raintsika ireo rehetra ireo. Zay ny fiaviany zay. Ny etỳ an-tany
ny zanany na inona na iny dia omen'Andriamanitra atsika asa manahy azafady raha Andriamanitra zanaka atsika hany vare tsy omen'Andriamanitra atsika ama zanak'Andriamanitra atsika tsy zanaky ny ben'ny tanàna tsy zanaky ny député tsy zanaky ny ministre sy ny premier ministre tsy zanaky président de la république fa zanak'Andriamanitra mihoatra n'ireo olona ireo hany vare tsy omenanao zanaky verina foana atsika ao anatin'ny faneva raha hino anao dia hitanao voninahitry'Andriamanitra fitafiana va tsy omena antsika raha aman-dreny an-tany eto aza na manana hoe tsy ampy dia tsy ahina amin'izany izy fa tsy maintsy manomena any zanany zaho raha vao nyteny amiko zanako hoe fa manomboka tataka ny baba ny boloziko dia nangoraka ny foko satria nanana fahatokisanahy le zanako hoe mino matoky aho fa tsy maintsy vidana babako bolozy aho no nitatako toy tsy maiky va fagniraitsika zay ny an-danitra any tsy hay antsika zanany izao teny Jesosy ianareo aza na dia ratsy mahay manome zavatsoa ho any zanakareo tsy maika va fandrainareo zay ny an-danitra miahy antsika Andriamanitra matoa ry kristiana havana atsika be ahiahy matoa atsika be ahina dia tadio fa tsy matoky ny mahazanak'Andriamanitra atsika mety manadino ny zanany ihany ny vehivavy Jehova fa izao kosa tsy mba mety manadino anao ry kristiana havana aza manahiny amin'izay hanina sy hitafiana fa zanak'Andriamanitra ianao tsy hitako agnatin'ny vavahantsika raha mbola mahaferignaina atsika noho ny fanahena zao fiainana zao tahaka olo tsy mivavaka avao misy zavatra apetrak'Andriamanitra eto amintsika eto dia zao tolo zao any matanjaka ary ny kitapom-bola ny tsara fanahy ho an'izay mahantra sy mijaly ary tsy ampivelomana tadidio fa misy olo ataon'Andriamanitra fitaovana hanampy anao ary atosik'Andriamanitra mihitsiny izy tahaka ity tenin'ny vehivavy anankiray ity hoe tsy milaminy saiko tsy ngeritsetsiko ary tsy nahita toromaso tamin'ny haly raha tsy magnampy anao ho izy tamin'ity mahantra ity atosik'Andriamanitra amin'ny lelana fanahy mihitsy ny mpanompony eny aza fa na dia gentilisa satria na ny goaika nena ataon'Andriamanitra fitaovana amelole tanenefitra ataon'Andriamanitra fitaovana hamelona ny kambody aza manahy tadio tsara fa ny zanak'Andriamanitra zay mbola matanjaka naraky ny tena naraky ny saina dia hambin'Andriamanitra amin'ny asan-tanana izy hambin'Andriamanitra amin'ny herim-pony izy raha hamboly hahavokatra mivarotra azo tombony miompo hitombo isan'andro miasa saina amakevitra halavorary hahazo fanambina amin'Andriamanitra i fa asa moa olo tsy azo fanambinana ialako tsiny eto irajao zay vao nitazo karena ka nampeloka ny raly fa misy tokoa olo fa vao tazo karena ndra fa mahay azo fitahirana zao fanambina zao tsy vita io satria hita azo karena zay ary mila hopotraka fitiavam-bola mila hopotraka amin'izany fitiavam-bola zany tadio fa raha ianao tafiditra anatin'izany dia zao hoe raha vanin'Andriamanitra miaraka amin'izay ny fanambinanao fa tsy mahazo manompo an'Andriamanitra sy mamona aza manahy ry havana fa ambin'Andriamanitra isika ambin'Andriamanitra atsika raha mbola Jesosy irery ihany no ao anatin'ny fontsika feno harena ho antsika izao tontolo zao feno harena ho antsika izao tontolo zao le zanak'Andriamanitra tokoa aza na dia mahatra ny zanak'Andriamanitra tokoa na dia mahatra ndra tsy mana ndre drala zato dia tadio fa tsy tokony hanahy fa ao ny kitapom-bola ny tsara fanahy io no ataon'Andriamanitra fitaovana io hamelomana azy za koa tehiresaka amintsika mahatra misy olo mahatra noho ny tsy azo noharana fa misy olo mahatra mialatsiny aho na fiteny na tsy fiteny fa noho ny heboany no mampahantra azy noho ny hakamoany mampahantra azy tsy mahazo fitahina amin'Andriamanitra izany fa izay tena mahantra matoka an'i Jehova tsy mba ho diso hanina fa ny mino mahalala fa izay miantra ny mahantra dia mampisambotra an'i Jehova aza manahy ny amin'izay ho hanina aza manahy ny amin'izay ho tafina aza manahy izay momba izao fiaina izao fa fantatry ny rainareo zay ny an-danitra fa tokonareo zany hoy Jesosy izany ary zavatra ndrarany antsika mpianany fa ina kosa gnasain'i Jesosy tokony ataotsika raha rahan'i Jesosy tsika hoe aza manahy dia ina gnampirisihany Jesosy atsika tokony ataotsika mampirisika antsika koa Jesosy fa tsy mandraratsika ihany izao ny fampirisihana antsika ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy zavatra ho forontsika
fa zavatra avy amin'Andriamanitra zay tsy maintsy hokatsahintsika ary toy izany koa ny fahamarinana hokatsahintsika ny fanjakan'Andriamanitra hokatsahintsika ny fahamarinan'Andriamanitra ary tsy azo atao ambany zavatra izany tsy azo atao ambany zavatra katsahintsika satria zanak'Andriamanitra isika ny zanaka ry kristiana havany dia faly toetra amin'ny rainy misy jentilisa mamendro fendro atsika zaho ange tsy manganatsy zaho ane tsy mamosavy zaho ane tsy manao zao sy zao kanefa zaho nefa tsy avy am-piangona agny fa aminay to avao tsy marina zany tsy marina zany ny zanaka dia faly toetra mandrakariva amin'ny rainy ao zay ny zanak'Andriamanitra zay ny tadiavy indrindra dia ho fanjakan'Andriamanitra hanana ny fahamarinan'Andriamanitra rainy ireo mpianatsy efa nanaraka an' Jesosy ireo ny tenana Jesosy ary amintsika kristiana koa ka na ireo mpianatsy ireo na isika dia efa nikatsaka fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana nefa na dia zany aza mbola narin' Jesosy tsika mba handroso kokoa amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany hikatsaka koa zany fahamarina zany olona miay naraka an'izany tsy karaka zany fahamarinan'Andriamanitra zany ka tsaho aloha fa ny zava-misy dia zao hoe malaky manahy isika raha mihatra am'izay hoanina raha miatra am'izay hotafina malaky manahy isika manao akory tokoa moa ny fitadiavantsika zay havelonantsika mandrakizay ny fitadiavantsika ny havelomantsika zay mandrakizay impiry ianao no mahatsiaro an'Andriamanitra ao anatin'ny ray andro tegna nena tegna mitoroteny io mahatsiaro megnatsy avao lafa mamaky tarafifoaza ny ray aman-dreny taloha misy mivavaky ny jato zao mivavaky ny efa-jato zao tena mahatsiaro zaho ty mba fifoaza impiry mahatsiaro an'Andriamanitra ao anatin'ny ray andro nefa dia mirehireo hoe zanakifoazana sasany aza mivavaka rehefa mpivavahina amin'ny ampivavahana azy ve mivavaka ry kristiana havana manao akory tokoa ny fitebitebin'ny fonao raha mihevitrany hoe ny halehibe ny famonjeny natao anao ny zavatra magaga dia zao tiatsika ny fitafiana tsara fitafiana vao novidina raha fa misy fitafiana tena tiantsika zay ampirimitsika ary tandrematsika mafy tsy ho simba tsy haloto manao akory ny fitiavantsika ilay fitafiana tsara sady vaovao nomen'Andriamanitra atsika dia ny fahamarinan'i Jesosy zany manao akory ny fitandrematsika ny fahamarinan'i Jesosy manao akory ny fitandratsika azy manao akory ny fitafitsika azy ka tsaho alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aza atao ambany zavatra fa izany sitrapon'Andriamanitra raha itsika ny an-danitra dia ny fanjakany sy ny fahamarinany ka tsaho aloha fa izany ny mahasoa antsika indrindra ka tena ilaina ino moa ny soazon'ny olo raha azo izao tontolo zao nefa very ny ainy ino ny soazon'ny olo zay rehetra ilaina am'izao fiainany zao azony nefa very ny ainy mahavidy inona amin'ny fiainany moa izao tontolo zao anagnany rangahy anankiray zay tena marina resako aminareo tena manakatao i an-tanà efa itsy mivavaka dia niantso ahy pastora tena agnatin'ny marary mafy ao zay vao ivavaka satria marady io tamiko zaho pastora hoe mba hatao handova fiainana mandrakizay mba fatany ihany ny fiainana mandrakizay hotrino ny viliny misengany hananan'igny zaho ma somary olo taitaity zay somary soresorena zay de io taminy tsy haiko aho izay avilinao azy dia nanoratsy soratany teo miano telo hetsy aho alako amin'ny banky agny teo ny viliny ho aho telo hetsy dia mahazo fanjakan'Andriamanitra anao tevinako telo hetsy dia ho eo tagnaminy akory raha tsy ampy ny telo hetsy toy mba mpiopio ndraiky ka tokony firy moa pastora hiadivarotsy ny lagnitsy zahay ampiompio ndraiky aho dia mba sorato ndraiky amboary ndraiky leseky dia nanoratsy dimy hetsy dia eo taminy na ohatrino avidinao ny lagnitsy tsy ho voavidinao fa ranao kosa mino an Jesosy mametraka ny fiainanao amin' Jesosy dia zao hoe azonao maimpoana ny fiainana mandrakizay hoentina za tokoa moa ry havana izao rehetra izao matematesatsika izao rehetra izao hitafiantsika aminao antsika tena mahavidinao ny fiainantsika moa zany ambinambiny avao ireo rehetra ireo matroka ireo rehetra ireo rehefa tonga ny fahafatesana ka tsaho aloha fa izany hany mahatra mandrakizay ambarako atsika ry kristiana hafa rehefa ny zavatra rehetra tany tsy mateza ny vola jereo regny dralam-piratanatsika regny mihamaty ny soratsy agnaminy egny ao aza ny sasany tataka ny volamena torak' zany ny ravaky sy ny fitafiana ny sikina tamin'ny roa taona lasa fa halany sasa managna azy koa kehitriny hahavita inona ny fiainatsika moa regny regny ane zavatra ho rava regny ane tsy ho tonga atsika ampasanagny tadio fa
ny lanitra sy ny tany volevina tsy voamaika moa fa ny zavatra agnatiny ato fa izao hoe hazony ny ten'Andriamanitra fa raha hino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra hazony ny ten'Andriamanitra fa ny ten'Andriamanitra ihany tsy levona ny ten'Andriamanitra ihany no hananantsika ny fiainana mandrakizay sady hanovantsika ny fiainana mandrakizay voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay zanakary fanahy masina zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen vavakintsika tompoko misaotra Jesosy fa afaka nitondra ny teninao teto aho nefa ianao efa mahita ianao mahalala fa menatra aho mamindrafo aminay tompo fa tsy zaho rery ihany mamelany helokay be de be loatra ny zavatra hinay ka mahatonga anay tsy hikatsaka ny fahamarinanao tsy handinika ny fiainana mandrakizay sy ny fanjakanao Andriamanitra ampitomboy ny finoanay ka mba hanananay fahatokisana anao hisehoan'ny voninahitra naranao amin'ny fiainanay amen